Miara hivavaka isika eto. Sotranao zahay Jesosy amin'ny anjara fampianarana izay efa nomenao sahady anay tamin'izay tapany voalohany tamin'ny fotoana izay niarahanay izay. Sotra amin'ny fitiavanao, asehonao amin'ny alalan'izany fampianarana fitarihanao anay izany, fa mila firaisana aminao izahay satria raha tsy izany dia tsy hahefa ninninona eo amin'ny asa fanompoana anjara fanompoana izay efa nitomendrinao amin'ny tsirairay aminay, mampiandry sy mpiomana anay eto amin'ny sehatry ny fivolaza. Eo amin'izany dia tranga maro no mitranga amin'ny fiainanay, ary dia miantso anay ianao noho ny fitiavanao, hatoky anao amin'ny fiainana iray manontolo. Amin'izao ankehitriny izao ary, eno sy hamaky, ary andreny teninao izahay, andehavako ianao fanahy masonao. Ampifantoka aminay amin'izay tena votoato ny afatra marina, izay tsy mitarika anay ho amin'ny fitaizam-pinoana tena marina avy aminao Jesosy. Aoka tsisy voatazona na hirakitra aty am-ponay sy aty an-tsainay. Aoka kosa ny tena sitraponao marina hitarihana anay ao amin'izany fitaizam-pinoana ho amin'ny fahalalana bebe kokoa anao izany Andriamanitra, izany no voarenay sy voatazonay amin'izao toriteny izay omenao anjaranay izany. Dia mitenena ary ianao fanahy masina, fa voniky henonao izahay mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay novidiana hitondrana anjara toriteny ho antsika, ho vatsy ho antsika amin'ity anio ity, dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araky ny Lioka. Lioka toko fahasivy, 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Lioka toko fahasivy, 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao ny vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy an-dany tena. Hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza no tahamonjy ny ainy, dia hahavery izany. Ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia izy no hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao azy, kanefa very ny ainy, na matiantoka izany izy? Fa na iza no menatra azy sy miteniny koa, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninainy sy ny an'ny rainy ary ny anjely masina. Amen. Ry mpiandry namana sy mpiomana mpiara-miasa, ampitomboina mandrakariva aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tafiditra ao anatiny vanim-potoanan'ny karemy tanteraka isika amin'izao ankehitriny izao. Karemy araka ny efa fantatsika dia tsy inona fa miainga avy amin'ny teny latinina izay midika hoe 70. 70 andro mialohan'ny Pasika, manomboka eo amin'ny larobiny lavenona, izany vanim-potoanan'ny karemy izany. Inona indrindra no votoato ambaran'ny karemy, ohatran'izay fifadian-kanina, izay matetika toa tsy hitan'ny olona afa-tsy izany fifadian-kanina izany ny ao amin'ny karemy. Ny zava-dehibe indrindra sy ny fitazam-panahy tsara hosontomina amin'izany karemy izany ho antsika mpiandry sy mpiomana, ho antsika kristianina amin'ny ankapobeny, dia izay angalantsika tahaka eo amin'ny Jesosy izay nitokantena nandritra ny 70 andro ny fatihanina ka nivavaka. Ao anatin'izany no nangalany devoly fanahy ahy, ka nanehoany ny voninahitr'Andriamanitra izay tafiny, izay izy Andriamanitra rahateo, ary nandreseny ny devoly tamin'ireo
mpakampanay angalam-panay fa natao amin'ny lehiboly azy ireo. Izany no modely sy fitaratra tokony hojerentsika amin'ny vanim-potoanan'ny karema izay iainantsika amin'izao vaninandro ankehitriny izao ihany. Fitaizam-panahy ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana. Karema. Tena mifamatotra tokoa ny fampianarana sy izao toriteny izay nofidiana omena ho anjarantsika izao. Fa ny tena marina, tsy ny fampiresaka akory izahay sy ray aman-dren'ny pastora Soloero ny amin'izay teny hofidiako hoentina ho antsika amin'izao toriteny izao. Kanefa rehefa nien'ny fampianarana teo aho, dia tena efa voarakitra tao anatin'ny fampianarana feno ny toriteny izay nomaniko ho anjarantsika mpiandry sy mpiomana eto amin'ny filovana bary. Na izany, amin'ny tenin'Andriamanitra dia manatombony foana isika, satria dia misy izay afatra tian'Andriamanitra ho avohitra sy hoentina eto amin'izao filazantsara ny fidintsika eto amin'ny Lioka 3:6. Vavaka no nataon'i Jesosy tao amin'izany fitokana tena sy fifadian-kanina nataony tany anefitra izany. Ianao mibanjina, tarihan'ny fiangonana amin'ny alalan'izany vanim-potoana liturjika, ny banjina ny Pasaka, i Kristy izay vao omby teo amin'ny hazo fijaliana, i Jesosy izay mitondra ny fijaliana rehetra, mitondra ny fitenenany ratsy, ny ratra sy ny kapoka, ny marary rehetra izay tokony nentinao. Eo amin'ny fiainanao mandritra izany 700 andro ranomonja, ao anatin'ny 580 sy 300 andro omenanao mandritra ny taona. Tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra fa izany indrindra no hitarihan'Andriamanitra anao mandritra ny vanim-potoanan'ny karena. Izay hanehoan'Andriamanitra anao sy hitarihany anao amin'ny fitiavany izay miay anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amin'ny vanim-potoana rehetra izay tsy maintsy diavinao homeny ho anjaranao eto amin'ny tontolo izay ametrahany anao. Fa rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, aretina, tsy fisiana, tsy fananan'asa, adiady eo amin'ny tokantrano, zaza sy ankizy sarotra narina ao an-trano, fa hafatesana azy indraindray, fa nenjehana sy fitenenan ratsy, kivy sy mitanondrika va ianao. Sa kosa mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireny rehetra ireny izay omeny ho anjaranao arak'izay nampianarana anao teo. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny mazava manao hoe tsy ny soa ihany no raisitsika tamin'Andriamanitra, fa eny fa ny ratsy koa. Andriamanitra nefa dia tsara fa tsy manao dia tsara, ary tsy manao afa-tsy ny tsara ihany manao. Fa ny fahotantsika no toa ahitantsika sy afantarantsika fa toa ratsy ireny zavatra mitranga ireny. Fa Andriamanitra izay mamely izany hitranga ao amin'ny fiainanao, tsy mba loharanony ratsy izy, ary tsy mba manao ratsy izy. Tahaka ilay valy ny fanontaniana tamin'ilay fanontaniana teo hoe sadika ve Andriamanitra? Tsia. Tsy mba misy ratsy mivohitra sy mivoaka, ary tsy misy ratsy kinendry ao amin'ny izay fikendren'Andriamanitra ho anao, ho an'ny olona. Tsy mikatsaka fa tsy ny tsara sy ny soa ho an'ny olon'Andriamanitra. Indrindra ho anao izay efa nofidiny, so nitinendry ny anao ny asany, dia tsy manana fikatsahana fa tsy ny tsara sy ny soa ho anao izy. Misy olona miteny manao hoe toa ianareo mpanompon'Andriamanitra reto mihitsy izay manao ny asan'Andriamanitra, ianareo mihitsy ny toa miara ny fahantrana sy ny zava-mafy rehetra miatra amin'ny fiainan'ny olona. Fa jerevany ny sasany, tsy mivavaka, tsy mandeha am-piangonana izy, toa mandeha ho azy ny fiainany. Anisan'izay iraviravin-tanana ve ianao eo anatrehany izany lalana tsy maintsy hitondran'i Jesosy ianao izany.
Matetika filazako sy fambarako ny amin'ny hoe ianao zay antsony Jesosy ho mpiandry ho mpanompony aina neny ho apetrany eo am-pelantananao dia ny famonjena ny olony ary eo ireo olona zay omeny ho anjaranao ho taritanao amin'ny fiainan'ireo izany mizaka zavatra maro mafy tsy eran'ny aina izy ireo. Koa moramora ho anao no miteny manao hoe mahereza ravako raha zavatra tsy niainanao, tsy nandalovanao, tsy tsapanao, tsy reny nofinao akory izany ratra sy jaly rehetra izay tsy maintsy atrehanao eo amin'ireo olona zay omen'Andriamanitra hiandreketanao ireo. Ataonao ahoana ary no ampahery ireny olona ireny? Aoka ianao mpiandry, aoka ianao mpiomana, aoka isika mpanompon'Andriamanitra hay anaiky atoky an'Andriamanitra eo amin'izay efa tendren'Andriamanitra ho lalana sy anjara tsy maintsy diavina amin'ny fiainana sy amin'ny fanompoana izay nomeno manjaratsika. Aoka tsy ho be fantaniana ka ametraka fantaniana toy ny an'izao tontolo izao fa nakaiza Andriamanitra, mihaino vavaka ve Andriamanitra, toa nahafoy ahy Andriamanitra, fa nahoana mandritra ny fotoana ela mitombo vavaka fa toa tsy hitako izay zavatra mitranga amin'ny fiainana. Aoka ho lavitra anao mpiandry, fioman'eto filomana Paris izany fantaniana izany. Fa ao amin'izany no iasan'ny Satana hanozombosonana ny finoanao sy handravana izany finoanao an Jesosy izany. Izao fanompotoana ny karemy izao dia fotoana indrindra hitarihan'ny fiangonana, hitaritan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fampianarana izay tovozonao atao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Hiorena ny fatokisanao an'Andriamanitra, hiorena ny fatokisanao an Jesosy izay niantso sy misafidy mitondranao amin'izao lalam-piainana dia tendrena ho an'ny tsirairay avy aminao. Aoka tsy herikerika na hitoditodika ianao, aoka tsy ho be fantaniana ianao, fa lany fotoana sy lany andro amin'izany ianao. Aoka ny fotoana izay omeny Jesosy ho anjaranao, na lava na fohy, ankoatran'izay omenanao ao amin'ny adidinao amin'ny fiainanao, ny asa ny fikarakarana-tokantrano, aoka hifantohanao, aoka tolotrao. Handiniana sy hamakafakana ny amin'ny famantarana bebe kokoa ny momba an'Andriamanitra, ny momba ny fanompony izay natolo ho anjaranao amin'ny mampiandry sy mpiomana. Ny vanim-potoana izay diavintsika amin'izao fotoana izao, sy ny valanaretina mahery sy mahamay, dia mahatonga ny olona, fantatsika retsika amin'ny vaovao-potrangy isan'andro, fa miteraka depression sy ny maladie psikiatrika maro samihafa noho ny fibohana, ka mahatonga ny olona, fahatapahan'ny olona tsy mifandray amin'ny tontolo ara-tsosialy intsony. Ao anatin'izany ianao mpiandry, anao mpiomana, dia manentana anao Jesosy, manentana anao ny tenin'Andriamanitra. Ray soa-fitezam-ponoana ho anao izany fibohana zay omen'Andriamanitra anao izany. Ny couvre-feu manomboka amin'ny 9:00 amin'ny 9 maraina, manam-potoana bebe kokoa ianao ao amin'ny tokantranonao amin'izao ankehitriny izao. Tianonao fampianarana maro, be da be ny site internet amin'ny fiangonana, FLM, Fratibery afa-tsy antsika. Izay zarain'ny toby ihany koa, toby lehibe. Aoka isika azoto anaraka ireny fotoam-pivavahana ireny. Andray anjara fa tsy anaraka fotsiny ihany amin'ireny fotoam-pivavahana ireny. Ny fampianarana maro samihafa. Ataontsika hoe tombony, hampiorenantsika ny finoantsika, hamakiana ny tenin'Andriamanitra, hibotsika ao amin'ny mangingina. Ny resaka confinement dia efa voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny kristiana, izay mitady sy mikatsaka fatratra an'Andriamanitra manao hoe mandeha any ianao ao amin'ny efitranonao, ao amin'ny mangingina raiky vavaka, ary ny Andriamanitra ho izay ao amin'ny mangingina hienana. Ny mangingina ny dia ilay fiboanao, ilay confinement, fa tsy inona akory. Tsy vaovao ho anao kristiana noho izany. Ka inoko marimarina tsy ianao kristiana, tsy ianao mpiandry, tsy ianao mpiomana,
no tonga amin'izany depression nafaky-vily izany aterak'izao fihiboana tsy maintsy lalovan'ny firenena sy ny tontolo misy atsika izao. Vaoaka kosa isika hanovo fampahirezana amin'ny tenin'Andriamanitra fotoana be lehibe. Zomeno anjarantsika ho fampiarezana atsika amin'izao fampitoana iainantsika izao. Ho amin'izany indrindra dia hanorona ny finoantsika amin'i Jesosy isika. Hay anaiky fa ny mitondra aretina atsika ho amin'ny fiainantsika, ny mahatonga fahorianantsika ho amin'ny fiainantsika. Dia tsara ovina fa ny tsy fahaizantsika manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanendreny antsika. Fa nahoana an'izao ny zavatra mitranga amin'ny fiainako fa tsy zatsy na zareo. Izany tsy fahaiza manaiky ny sitrapon'Andriamanitra izany. Hihira ao amin'ny firana dia manao inona ny asaraka Jesosy? Vola ve? Arena ve? Fahafatesa? Aretina ve? Tsiry Jesosy tompo be fidiny. Izao tsy saraka aminy. Izany no hira ho aoka ho iraitsika isan'andro amin'ny mampiandratsika, mampiomana antsika ka hanorona sy taizany finoantsika marintsika amin'ny fanaranan'i Jesosy amin'ny alalan'ny teny, ny fiainam-bavaka sy ireo rehetra vanimpotoana na événement izay omeny hitsika amin'ny fiainantsika. Enoinao anie ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity arivo ity amaranako izao toriteny izao, hoy izy aminao, tsy efa nandidy anao va aho koa mahireza sy mahatanjaka. Aza matahotra na mivady fa momba anao Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra tianao. Amen. Hariva afaka isika. Sotranao zahay Jesosy, noho ny amin'ny teninao izay nomenao anjaranay mampahirezana anay tamin'ity ity. Meo anay ny fananao, ahatonga anay ay anaiky ny sitraponao eo amin'izay hitantananao ny fiainanay. Tanao mafy na ho mora, dia fikiry rahay Jesosy ianao izay efa nifidy anay mba tsy hiala sy tsy hisaraka. Magnetaeta firaisana aminao isan'andro izahay tompo. Fa mazava ny teninao ary inonay io. Fa raha misaraka aminao izahay dia tsy mahefa rehetra. Ho amin'ny androm-piainanay dia ianao Andriamanitra izay efa miteny aminay manao. Aoka ny zanako sy ny asan'ny tanako ho andindrim-piaina, izany teninao izany no hikianay. Ho aza mahafoy na mahasaraka anay amin'ny androm-piainanay izany izay rehetra taonay Jesosy. Mamindrafo aminay, mamela azy. Saotra Jesosy. Amen. Mbola misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izany toriteny nomeny atsika izany indray anjara atsika anio, ka nihirina dia ho lalifaka any am-potsika izany teny izany. Isaorana ihany koa ny mpanompony izay nitondra ny teny ho antsika, ka Andriamanitra be fitiavana anie mbanao ary hitayanao sy ny ankonanao. Misaotra indrindra tompoko.